Salama daholo androanitsika dia ndao indray raha ho resahana ny mahakasika ny Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao ankatoko ny firitsanko fidina ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitra izao. Ny raha nahita sy ny raha nalala fa efa andro maromaro lasa izay no nikasa ho ao amin'ny Magro ao Antananarivo renivohitra ao izay Magro iry bioririka moa Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo rehetra izay mpiaradia aminy mba hanao fitaombavaka sy ny fitsofan-drano amin'ny maha kandida ny ben'ny tanàna azy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna izao. Hita ihany koa fa tena niezahana nosakana ireo mpitandro filaminana izany hetsika izay nokasain'izy ireo hatao izany ka tsy afaka niditra tamin'izany Magro ireo rehetra mpiaradia amin'ny Marc Ravalomanana izay. Ka nilaza ny mahakasika an'izay ny prefektura n'Antananarivo nanambara fa afaka manao hetsika eny amin'ny Magro Tanjombato ny TIM ho izy hatrany. Ka izay sy izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Afaka manao hetsika eny amin'ny Magro Tanjombato ny TIM. Nahazo lalana teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo ny TIM hanao ny hetsika eny amin'ny Magro bioririka Tanjombato ho an'ity andro androany ity araky ny fanazavany prefet Antananarivo hatrany. Manoloana an'izay fahazahon-dalana izay nataon'ny prefektura izay moa dia maro sahady ny maneho ny heviny amin'ilay hoe efa nolavin'ny seni hatramin'ny farany ny firitsanko fidiny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary nolavin'ny OVEC ihany koa izay taratasy nateriny teny amin'ny OVEC izay ny mahakasika ny firitsanko fidiny izay satria fantatra fa tsy nafeno an'ilay 211 bis ny tao anatin'izay taratasy ho firitsanko fidiny izay dia izao vao hoe niekena ny fanaovana fitsofan-drano sy ny famorina olona ao amin'izay Magro anireo antoko TIM izay. Sindrasindra fe sa zavatra tena fanahinina atao ny amin'izany ho ireo izay mpanara-baovao ara-politika amin'izao fotoana izao raha samy nanivy ny hevitra izy ireo avy. Ao anatiny izay firitsanko fidina izay hatrany moa dia mbola maro ireo komina anatin'ny distrikany Amboditra Atrimo izay tsy naharaisana kandidany ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina amin'izao fotoana izao. Olana mampitarazoka ireo kandida hatrany sy ny resaka taratasy fanamarinana arakitra sy ny certificat de nationalité. Ity farany izay nofoanana ny fitakiana azy ankehitriny. Araky ny didim-panjakana izay noraisin'ny gouvernemanta malagasy dia foana nanomboka izao ny fitakiana ny certificat de nationalité ho an'ireo izay mikarakara ny taratasy ka maniry ny hirotsaka ho fidina ho ben'ny tanàna izay sy ny mpanolo-tsaina ihany koa. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny gouvernemanta mahakasika ilay 211 bis izay tena isany miteraka olana lehibe ho an'ireo kandida maniry hirotsaka ho fidina amin'izay ho ben'ny tanàna izay. Manoloana an'izay fanafanana any certificat de nationalité izay dia ny sora-piankonana na ny dika mitovy amin'ny karapanom-pirenena izay certifié dia efa ampy amin'ny filazana fa malagasy ilay milatsaka ho fidina. Hoy ny avy eo anivon'ny gouvernemanta raha nitondra ny fanazavana izy ireo hatrany. Nandritra ny filan-kevitry ny gouvernemanta tamin'iny androny alakamisy hariva izay nanapahany izy ireo an'izany rehetra izany. Ireo mpilatsaka ho fidina ho ben'ny tanàna toa ny Andriamatoa Marc Ravalomanana izay nilaza ny fahasarotany fahazahoana ireo taratasy ilaina amin'ny firitsanko fidina ben'ny tanàna ankoatra ny caution izay efa tena lafo dia lafo. Araka izany dia efa aty anatin'ny fanalavam-potoana vao nasian'ny gouvernemanta fanovana ny lisitry ny taratasy izay takina amin'ny firitsanko fidina ho ben'ny tanàna izany. Mbola ao anatiny izay fifidianana ho ben'ny tanàna izay
nahagaga ny zavanitranga tany Toliara faharoa. Kandida iray izay hirotsaka ho fidinina ho ben'ny tanàna avy ao amin'ny komina Milenaky distrikany Toliara faharoa no nisy nakankiriny ny alarobia hariva lasa teo tamin'ny fotoana ikarakarana ireo taratasy izay firotsaka ho fidinina tao Toliara renivohitra tao. Teny an-dalana hody avy nikarakara ny taratasy vitsivitsy izy no nisy olona roa nanindrona zavatra mampatory azy avy aoriana. Avy eo no entin'olon-dratsy amin'ny fiara 4x4 nanaraka ny reniranon'ny fierena ny tenany ary saika hovonoina raha ny fitarainany hatrany. Navelan'ireo olon-dratsy ihany nefa izy ny alin'io andro io. Rehefa azo avokoa ireo taratasy rehetra izay mahakasika ny firotsahan-kofidiany sy ny vola mitentina 8 hetsy sy 2 tapitrisa ariary izay ho atao caution ka vaky nandositra ny antsovonjy. Ny polisy teo amin'ny barazy Antsokobory no niantso ny fianakaviany raha vao nahita azy tsy nahatsiaro tena intsony. Miantso ny tompon'andraikimpanjakana ny tenany mba hijery ankaiky izao toedra raha izao fa tena mampalahelo ny tranga tahaka an'izao. Hita arak'izany fa tena miha mitombo isan'andro ny fikan'ireo olon-dratsy izay manao an'izay asa ratsiny izay satria amin'izao fotoana izao dia tena efa tsy mikely soroka ireo olon-dratsy izay mitady fika rehetra mba ahitany ireo olona izay azony arapaka amin'izay asa ratsiny izay. Ny tranga tahaka an'izao zao dia mety misy ambadika politika any an-toerana raha ny fijerena an'izao zava-misy izao satria ao ankatoko ny fikarakarana an'izay taratasy rehetra ho firotsaham-kofidiana sy eo ampanaterana an'izay vola izay ho atao caution izay ity ranamana ity no nisy an'izao fakanankiriny izao ka mampiahiahy ny trangan-dravatra tahaka an'izao ka tokony hanaovana fanadihadiana lalina dia lalina. Mbola any Toliara hatrany mitokona ao Toliara ao ireo rehetra avy ao amin'ny ivotoerana famongorana valala ho an'i Madagasikara sy manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Takin'izy ireo ny fanesorana ny tale izay misahana ny fitantanandraharaha sy ny fitantanam-bola eo amin'ity ivotoerana ity. Eo koa ny tsy fahafehezan'ny andraikitra sahaniny ka mahatonga ny fitarazoka eo amin'ny fikarakarana ny resabola ka isan'ny goavana amin'izany ny tsy fahazahoan'ny mpiasa karama sy ny fanimbana ny fitaovan'ny santara izay ahitana fiara maromaro ary ny fandrahonana ireo mpiasa izay antony hitakin'izy ireo ihany koa izao fanesorana izao araky ny fanazavana izay noentin'izy ireo hatrany. Midika izany fa efa somary mitokona avokoa ny sehatra rehetra amin'izao fotoana izao noho n'izay tsy fahaiza mitantana izay satria raha tadintsika dia nisy fitokonana ihany koa ny teo anivon'ny famantarana ny toetrany andro efa volana lasa iny izay dia izao indray torony zareo avy ao amin'ny resaka famonoana valala izay indray. Izay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tao atagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.